Vita gasy raha midika zany taloha hoe ratsy hatrany dia misy kosa ireo miezaka ny manova izany ho amin'ny tsara ka lasa ny antsoina indray ny hoe label vita gasy. Anisan'izany ohatra ry zareo avy eo anivon'ny sekoly tsy miankina INGAM. Ho fanandratana ny vita gasy dia nisy ny hetsika ny karakarain'ny sekoly ambony tsy miankina INGAM no velabelana tamin'izany ny tontolon'ny orinasa tsy miankina eto amin'ny toerana any Malagasy. Ny olana eo amin'izany sehatra izany hitony ny fampahazoana avanareo vahiny ny kalitaon'ny vokatra ny tsy efisian'ny mpiasa malagasy tena matianina. Mahakasika ity farany dia voalaza fa Filipiana Anarivona no nafarany tetikasa lehibe iray any amin'ny fitrandrana Harenan-kibon-tany hanao sodira fotsiny ho an'ny talepanorona ny INGAM. Rakoto Saint-Martin dia manomboka any amin'ireo tanora mpianatra niezaka hitiavana ny malagasy ny vokatra malagasy. Zavatra hitan'izay manko dia hoe raha hoe vita gasy dia tsara amin'ny zavatra ratsy fahitana azy amin'ny fotoana dia zay ezaka atao ametraka ny atao antsoina hoe vita gasy amin'ny toerana mendrika azy hoe vita vazaha a frantsay vita amerikana vita anglisy dia ametraka koa hoe vita gasy. Zay vita gasy zay zany ny fenitra dia hoe zay tsara indrindra ary ho arovana anaokan'izay fiarovana izay dia tsika malagasy rehetra tokony hiaro ny atsika ary zay ny ampivoana azy dia ampianarana satria mpiampianarana misehatra tsara indrindra hiarovana ny any atsika malagasy. Mariana fa ny velany ny olona dia miaro ny anazy tsika Madagasikara no tsy ampianarina hiaro ny vita eto Madagasikara ny sotoavana malagasy. Mba hampakatsara ny hafatra ary iainan'ireo mpianatra izay tontolo ny orinasa malagasy izay dia nasaina ireo tompona orinasa teny malagasy vitsivitsy ireo banky mpamatsy vola ny fandimby nitondra fanazavana mahakasika ny sehatra misy azy ireo avy izay hita fa nahaliana ireo mpianatra. Voalohany esika fanandratana ny vita gasy toy izao raha ho an'ny sekoly ambony tsy miankina sy nofinofa dia azo tanterahana tsara izany label vita gasy izany raha ny voalaza nandritra ity hetsika ity.